tolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Famonjena tantara nosoratany Lota Rafalmanana. Mpilalao tantara Luis Ravelso Sinez Faly niaraka tamin'ny Fetraobelona Azy Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Baksarano Arvondy. Famonjena tantara nototosainy maningotra. ny atao asambarana dia tsy inona fa zao fiainana iainako eto Doba izao e. Maka milamy marivariva ety amin'ny bord dia misotrosotro ambony torapasika dia rana bekisa glasy sy entina trondro maningito eto. Felatsasatra tonga lafatra. Marina aloha fa tsy ampy. Efa haiko e. Zaza gangage efa ohatrany lasa miafyafy be ny voay rehefa mahita ranomasina e. Sa rehefa eo masony miatrika dia mody mipiripirina. Inona moa zany ny dira miatrika amin'izany ha? Akiziko nga iny sa vadiko? Arako angefa mikifa azy lahy e. Mitodika tanteraka any amin'ny kamera sy ny vavabasy. Sa diso aloha amin'izany. Tena mitapy lara ty ady. Fa ahoana ly ty Tsy pakamy iny. Mission ingely tena niaratsika niarany asa tamina hatramin'izay e. Ary fialatsasatra no tao tia Dubai. Ohatray fa tsy feon'ny miatrika vely ty zany mikikika ao anatin'ny tsy katikatritsy zany e. Ny andro koa efa maizina mitsy zaniko. Eo aloha fa hijery izay mitrangano aho e. Miatrika fa misy inona ato e. Fa nisy ty dabo ty aloha. Ohatray fa nahatonina hoe drasa nga mivavako teo. Ka hoe nisy nanolana ianao dia niazakazaka hamonjy anao. Zany misaotra fa tsy mbola zao ny fotoana ilako famonjenao. Fa natao inona tato ty rangahy ty to folaka sy mivadika ny tanana sady ohatray mitsirara amin'ny tany tsy mahatsiaro tena. Zao ny tadiavoniko avela ao dia andao andeha. Midira anaty daba dia ndao hiverina any amin'ny hotely fa tsy. Itako sady efa hafolo sasany alina zao. Fa nisy inona aloha teo ry miatrika tantarao fa zangy tsy maharaka mihitsy. Na za koa aza nge malina ary miatrika. Eno reny ny atao hoe pectodi sy molotra e. Tena tantarao hatramin'ny voalohany mihitsy aloha e. Saika anantona anareo roa laha teo amin'ny bora ny antso ateo ambaravarany fiarany ngareny. Modina ny tany zavatra be dia be tamiko izy. Tsy ronony tsy vetiny teo nefa dia nitereniditra tao anaty fiara fotsiny saika nataony ankeriny dia efa ianareo teo ny toyany. Ka asakasika laha mbola sahijabaka amin'ny lesery-jasitra. Ohatray tsika indray bandy milamina ka vao mangataka fotsiny dia mahazo fa tsy mila mamorotra tanàn'akanjo. Sa redirediny ena. Tsy raha tsy aloha le manonofo saingindrisy t'es pas mon genre. Manindrona loatra kosa zany firampindry zany tsy fidino an'ny vaingy no tafalatsaka fa reo tendrombohitra efatra no midongona loatra Fo ny tendrombohitra fotsiny azy zany no manoloana azy dia efa mitsangam-bolo sady. Maiko zany fa raha seho akozy nonaona lalina any andoha asa. Somaren'eo rangaha fa aza manao izay ampienjana ny akibeako efa no ezahako nafitsaka. Mangina aloha reo fa misy miantso. Alo? Zany ve? Ara-pitso maraina? Voaray zay e. Lety ho tapitra sady indray zany ny vakansako. Fa hoana ry tira jasy Bandy akamy amiaso ao ministeran'ny ato tany eo zany ny aso ateo. Mila tsika mitsamy mamaika ao no ministry ny ato tany. Anga? Ary za anga hono tsy ilaina? Isoro Andriamanitra fa tsy anaty lisitra indray zany ianao amin'ny tindray mandeha tiako. Mbola afaka makafy ny fiainana tia Dubai ianao zany ko. Hitako sady ny fahamaizanga ministra fa ho zavatra indray ny mission miandry antsika amin'ity. Ny fanondoko raha to fa elaela ihany zay tsy nanindry detente tsy nahy mba lala indray zany matoa adino e. Diso no fa mifanohitra tanteraka
matoy ianao tsy nasaina de satria tsy anjaza ny asa miandry anay ihany. Aza manamaivana prokosa le selara jasy apatsy heviko anao fa firenena polony no efa niteteziny supio ary agence secrète maro no efa nirahan'ny asa ary manerana zao tontolo zao mihitsy zany. Aleo moa de atao hoe mitovitsika e. Ary hitanao kely fa za no mpibaiko anao aoriana kely ao. Viva 98.8. Efa tia miantso n'ity le avion ry tiady fa andao iay Ok, metraka n'ity solomaso mainty tia de lasitsika re. Mba arakareo ihany velony actu e. Jereny ity vaovao malaza sy miparitaka be atao amin'ny FB ty e. Ahoana indray hony nahaforona be sady angahony tsy manan-katoisany. Jereo nisy an'izany karazam-biby hafahafa zany hono ny aodiaody tany Ambomanga kely alina tany an-tanà. Ary maraina teo de nahitana biby sompy maromaro toy ny omby sy ny kisoa ny tsipaka tao apahatra sady nahitana ny diambangin'io biby hafahafa io vatany. 30 taona ny ainana tany dago verina de mbola liana amin'izany tantara valamaty zany any remetrika. Tsy voatery black kosa io e. Vao mifo mihitsy ateo de io vaovao ino ndraiky na eliny radio sy ny tele tany teo ranangely ty e. Mino marimarina fa misy ifandraisana amin'izany tranga fahafa zany misy miandry anareo amin'ny mata. Ka andao iala fa sasa miandry antsika Brian. Zay kery miatrika. Ako fafiny tsara ny vacances eto Dubai mandrapiverinay. Bonne chance. Merci. Ka manaona ny vaovao any toerana ry Agent Momar. Professeur Dio. Azo lasainao mizotra tsara ky ny verana azy aloha ny drafitra rehetra e. Manomboka amin'ny sahotaka amponina ao Antananarivo ary miely manerana amin'ny Madagasikara momba an'le biby. Fô maika manampitrotraka koa ny talenta amin'ny mpanao gazety sy ny tsaomiely anaty tambazotra serasera. Tsara loatra. Tsy diso velively fa maritako ny atao hoe malagasy na de ty Afrika atsimo aza amin'ny fivatanako matetika rehefa mankaty Afrika. Eno a? Miandry ny retour avy any monsieur le ministre sika fa tsy mbola naray antso avy aminy mihitsy ahako. Taorianan'ny ora maromaro zay. Raha tsy mbola miova ny fanapakeviny de iroso amin'ny etape manaraka sika. Araka ny reko tamin'ny docteur Robson de hoe laboratoire anankiray ao Pretoria no afaka hikarakarana an'izany zavatra rehetra zany. Zay indrindra ny voasaiko lazaiko anao. Ny labo antsika ny Pretoria mantsy no mahafeno fipetra rehetra ahafahana mandray ny antananan'io virus vo io. Zany hoe anio alina amin'ny valora no higadony eto Kimberley ny heliko aka ny appareil mitahiry an'ireo tube sy écouvillon misy ny échantillon ho afindra ny bro. Raha izany ene de tsisy mamaky atsika fa vao maraina amin'ny sivy zao e. Na izany aza mino fa voamana daholo ny pitsony rehetra momba ny trajet io e. Mazava ho azy. Agent roa ihany no ilaiko hiaraka amiko. Heliko mantsy no hitondra atsika ka tsy misy atahorany. Voaray zay tsy eo. Za koa tsy mitsahatra manara-maso ny fivoaran'ny vaovao any Madagasikara e. Ny tambazotra serasera teo no narahako an'izany. Vao tonga eto madamo zany tsika de tsy maintsy hiala sady. Fa mino fa mazava tsara amin'ny langamba ny toromarika monsieur le ministre. Ay, fa mazava amin'ny epany aloha matoa hoe maika hiditra ty amin'ny efitra fitoeran'ny fitaovam-piadiana e. Reto miditra reto izy telo mitsam tsy misy alzao ary Ezra. Mino aloha fa tsy sarotra ny ary asa mirety bany reto e. Tsy tsay de lafa efa maty any ndreo matony safidinga ministra. Akama be atsika atao amin'ny tafika anke alzao e. Izy misy Ezra mo zanako tsy ampianarin-domano. Voangana izy mitsamby reo no avy namitahiraka tany Rwanda tany. De tonga soa atao anatin'ny ekipako nareo telo mitsamy. Zay sy tiady moe fa niaraina safoana hatramin'izay. Mitovitsika satria ny vola ihany ny atao voalohany anaovantsika ny tiasa mafolaka andatiny ty. Ny any Jimmy mo efa nitsoro mazava tsara fa noho ny vady aman-janany ihany no tena
imatymatesany any tany lavitra any. De efa vonina inana any amamy mato meditra ho isan'ny ekipandrazasy zany ko. Mazava ho azy rehefa vonitsika dimitsamy de ndoa regny efa miandry atsika eo amin'ny pisto moa zany ny fiaramanidina manokana hitondra atsika any Afrika Atsimo. Any Kimberley moa zany marina kokoa. Mila tonga any tsika aneo amin'ny 110 alina any. Viva 98.8. Azafady professeur. Efa misivy sasany alina izy zao kanefa toa tsy mbola manangasanga ihany ileko hitondra atsika any Johannesburg. Ka zay indrindra ny voasaika ilazako aminao hoe miova tapoka indray ny plan noho ny olana ara-teknika mantsy de tsy afaka niala tany atoerana ilay heliko androany alina. Noho izany de voatery andeha fiara sika ary amakivaky ny RN12 ka malaky ianao hoe omaly ilay fiara fa maiky sika. Voaray zay tompoko. Agent Abdou. Mayan ve? Agent Abdou. Manomana daba telo blindé yanga afaka 10 minitra. Vitra fumée mazava ho azy. Matoka ianao ary omarany amin'ny fetoana sécurité atsika mandrapahatongany Asa matahotra ianao professeur. Efa eo ampandaminana an'izany mihitsy io. Mizara telo tsika. Asa manokana hiaraka amin'ireo fiara roa mpisavalala toy ny mazatra. Ianao sy ireo fitaovana saripady kosa manaraka lavidavitra aty afara miaraka amin'ireo mpiambina efatra ankoatra ny mpamily. Efa tafiditra tanteraka atao anatin'ny abakabaka Afrika Atsimo tsika zao tsy lavitra tsika tsony toerany ilatsahana. Raha mitazana tsara lisany de fiombantsika io ny Desert Svalbard izay lalovan'ny lalam-pirenena faharoa ambin'ny folo mampitoy ny Kimberley Johannesburg. Fa mialohan'ny ilasantsika de azavaiko farapara mission miandry atsika ka zao averiko tsara fa araka ny toromarika ny menga ministra de professeur coréen atao hoe Lee Ji-hoon no samboritsika any. Mazava tsara voaray. Raha ny fantatro aloha de zavatra faran'izay atahorana saripady no kasainy hoentina ny Johannesburg, zany hoe tanàna lehibe eto Afrika Atsimo io raha marina. Raha tsorina de virusina tsy mikaretina mahery vaika zay voatahiry anaty fitaovana avolety efa voatokana ho amin'izany no kasaina afindrany amin'ny laboratoire miafina ny Johannesburg. Tany Kimberley moa zany nisy azy io taloha. Raha ny filazan'ny monsieur le ministre ka asainy professeur io aparitaka any Madagasikara io aretiny afaka fotoana foy. No ny antony izay tsy idirantsika lalina moa zay ka noho izany de nisambotra amin'ny professeur Ji-hoon sy aka n'le appareil mitahiry ny tsy mikaretina ny mission ho tanterahantsika ny alina. Idiany zareo any Johannesburg moa zany no arahantsika. Ka raha azoko tsara nge zany de io professeur Ji-hoon ihany no ambadika reny resaka biby hafahafa nanomboka maly alina reny fa tsy azoko anefa inona zany ny tena antony zany aloha de tsy fantatro aferandry zareo ambony eo zany ka tsy idirantsika ny asa nanakaramanantsika ihany no tanterahantsika. Ka zao 4x4 raha blindé iray nitondra zany Johannesburg miaraka amin'ny agent maromaro mitapedindra. Araka zany de fa mandalo amin'ny lalam-pirenena faharoa ambin'ny folo mamakivaky ny Desert iny zareo amin'izao resahantsika zao. Saingy efa any alobe any zany hoe hoenjehantsika avy ato aoriana zareo ary ho tanterahana ny action. Mazava zay azo tsara. Ok. Eny ary andro latsaka raha tsy misy fanontaniana ntsony efa amin'ny 110 alina latsaka dimy zao. Raisy ny fitaovam-piadiana de mitsifo daholo anaty daba. Tonga dino autorité ambany iny no ametrahany Brian atsika. Vao tafavoakotsika de lasy Brian manonteny ho any amin'ny aéroport. Tsika kosa mandroso manaraka ny arabe mandra-pahatratrarantsika ny fiaran'ny professeur. Mazava eny ary
efa misosa amin'ny goudron izy sady efa misokatra ny varavarana lehibe tsy orina ka de mareo amin'izay ny taba ao de mareo de aemora ivoatsika. Viva 98.8. Iantsao somary akaro ny afanganam-pandeha mino fa tsy lavitra antsika ntsony ny fiaran'le professeur. Miraika mbe folo alina latsaka kely zao ary sura aloha fa efa tsy lavitra ntsony reny fa mba tena désert marina aloha le toerany avona rakotra fasika no ataoka fisakavanana ary tiarabe goudron lalovatsika ity midadasika eto afovoany. Lara-pahamehana dia nisambo belona amin'ny professeur sy le virus entiny izany hoe tsy maintsy mitarina araka azy azo ataontsika sosanatrika avy amintsika indray no anaparitaka ny aretina mialohan'ny fotoana. Ty vao tena hoe eto ampilatanantsika ny olombelona tapitrisana angerika zay indra raha marina mantsy dia le virus antsoina hoe H1N1 izay nahatonga ny gripa mahery vaika atao hoe gripa avera ny fototra namoronana azy. Izany hoe teo anelanelan'ny taona 8,700 sy arivo ka hatramin'ny 1,920 sy arivo ary efa nafaty olona 50 tapitrisa karazana gripa mahery io manerana zao tontolo zao. Laboratoire ray tansinina no namerina noho ny etude sy namelona ny virus tany amin'ny taona 2014 dia eo ampilatanan'ny professeur Jio ny santionany amin'ny voka-pikaroana ary any Madagasikara ny kasainy anaovana ny fanandramana. Ny tena marina dia tsy mikaretina vaovao sy mahery vaika kokoa no vokatry ny fanovana sy ny fanavaozana ny virus H1N1 io izany hoe zareo izay namorona azy ihany manana ny antidote sy ny vaksine dina aminy ka ho tombontsoa lehibe ho azy ireo ny fiparitahan'izany aretina izany azo nisan'ny tsara angamba aloha ny tiako ambara. Andraso hoe miomanina rehefa hatramintsamy fa ohatra nefa matazana Starix sy 44 mainty mipotra ato amin'ny fiondalana zany io aloha io sura fa tena zareo reny Starix sy 44 hony taolana ndrenga izany ny ranosainy manomena antsika raha izany omeo teo le maso lavitra. Akaro arak'izay azo atao nefa nganam-pandeha dia mbola malalaka ny lalana efa mahery 10 minitra mantsy zao ny amin'ny 1,2 alina. Hitako amin'ity masolavitra ity fa olona maromaro miaraka amin'ny mpamily no anatin'le Starix le 4x4 no tsy dia tazako loatra. Ka mazava ho azy nge zany fa le fiara faharoa misy an'le professeur sy le zavatra izany hoe le Starix mainty iny zany. Aiza tsikaritra hafahafa izy jipo miloko menamena rifa mila mailo ary aleo tompoka ny asa fa mandeha ny fotoana tonga dia ny kodiaran'ity Starix ity no kendreko voalohany aloha. Oility orzala miomany lay samy fa tena ho ratsy ty. Aiza le radio ako teo angakany aiza le radio ako teo Allô Agent Amad Allô Agent Amad maheno ve nareo maheno miomana fa tsy milamina le jipo manaraka atsika tena tsy vendrana ary le rony ny arabe raha ty moa malalaka loatra ka tsy isy dikany amin'le rony mivilivily. Raha tsy diso dia tazako tao anatin'le Starix ny omary gasy moa le ry ty angambako ary aleo mpiomany professeur. Allô professeur mampandrianareo fa misy olana fa misy inona misy manaraka sy mitivitra amin'ny fiaranay tena soa ihany tsika fa nizara telo. Mino fa nirako monsieur le ministre zany fotoa malaky izay tokony atao amin'izany fa hijanona ty orina ty zay 1 kilometra eo angamba no manasaraka antsika. Voray mba miolakolaka loatra koa ty lalana tika tako le avona ry le rony dia tsy tazana ntsony
akariny afanganam-pandeha ry aly-jao a. Viva 98.8. Izao mafy sao lasa lavitra ihany le rony e. Efa rony aloha rony nijery ny fiaran'le rony raha mbola misy afanganam-pandeha ambonin'izao dia akary ihany aloha ry aly-jao a. Zay mihitsy zay. Hitako amin'izao fa tena kilalaon'ny lahy mihitsy nyvoalohany ry aly-jao a. Kely sady ho tapitra ela ny tabloha. Akekezo arak'izay azo atao nielanelana fa hanomboka ilafalitsika mimoana. Kary sokafo ny fitarana dia samy manao ny asany a. Ny kodiarana kendrena ary ampoainy lohan'izay mipotra ankoatran'ny profesera ihany. Aleo amin'izay vako eto ambaravara-kely amin'izay ary zay. Sokafo ny fitarana dia valio izany raha faly zany eky an'laisany e. Tandreo fa miara mitifitra daholo izy menakavy a. Manaova zikizaky ry aly-jao a. Vilivily mihitsy aloha ny vamony. Ary aloha sokafa nyty varavarankely fidiran'ny rivotra eto amin'ny tafo ty dia aloha hipotra sy hanamotsy anazy amin'ity 1013 ty a. Iny, alema! Oele ty voatifitra bininy. Ory le rony e, reo ve ty avela an'lisany avita an'izao e. Inona ty ataon'ilay santy? Kany ty voatifitra koa ny tsikila. Iapito, atao izay tsy avoniko tiarantsika e. Oele ty voatifitra teo amin'ny lohany koa iapito. Aleo raisiko malaka ny familiana. Iazao amaty. Ory azao amaty sy mifirongana e. Mbola ao velisany e. Zarery sisa velona atao loha ato fa akiniko amin'ilay samy fandravana andreo a. Aza velany zakazaka ohatr'izao hibandy mipotra avy eo amin'ny tafo io fa horipaka eo ny elisany e. Tena famadika sy mifampsongona zala zany a. Isy tareksa indray zao ny lasany aloha dia ty katikatara-mainty ty indray zao ny mifanandrana amintsika. Tandrema ihany lahy ambony tafo ao jasy fa ohatrany mahakokoa ny azao anatin'le katikatra io a. Sady mitodika amin'ny lahadola igny kalaka nisy menakavy zany e. Zikizaky hatrany ry aly-jao a. Dia ampiaro amin'izay masy de voalohany lahy. Dia mitandrema ihany na izany ara fa antsana be natao kavia. Izy raha atolory anao nasy grenady io anapoako ty katikatra miseho zavatra ty. Merci lesy bainina. Angala tsara aloha dia arefitra any ty. Andraso. Oele ty voakendrin'ilay rita amin'ny laso grenady ny dabany amaty dia nirefitra sady mivadibadika anaty antsany. Sura fa tsy ho sandro eny napoaka n'ity starak'izay hoetiko ty e. Mefitra mantsy ry le vendrina fa ato misy amin'ny profesera sy le zavatra hoetiny. Tandrema tsara amin'izay lary jasy fa profesera samy belona ny tanitsika akoatran'le virusy any alina. Aza mikorompaka lisany e. Apenako ty lance grenade ty fa atolory aro le tongoso misy jumelle. Malaky lisy e. Eto amin'ity fidinana somary tery ty no anararotantsika azy. Ary andraso aloha asiana fifatohana tsara dikenena amin'izay ny kodiarany aoriana. Eto ny ilaina mahatirery delitany lahy. Oe ty fininy tena ataony lasy zasy a. Jereo fa nitifily lany kodiarana teo amin'lona dia miainga amin'ny vodin'ny fiara ary mivadibadika hatrany anaty fasika. Oay ety e. Omar, mbola maheno ve ianao? Ihany tompoko. Maheno anao a profesera. Mbola iny tazana iny aloha le jipin'inga minisitra. Valy lava ianareo dia tsy nisy navita nanala n'io tanaty kafy te. Ary me kokoa no izay ry zalahy. Raha leo mandata mifoka malaky fa irehatra ty tapy ty raha izao.
katikatara fotsifotsy manao tifitra vararaka be ny aoriana antsika iny aleo atodika anganany ty mitraezy ty tena vendrana roatra izay namorona ny tyranoseny manomena antsika tiry salaka ay ny zara telo ory le maty de ty katikaty raha manenjika atsika ty misy an'le professeur sy le atambo miaraka aminy mihetsika tsika ry jimia tandre mitsara fotsiny ny hain'ny professeur alefaso Marion sany le mitazona mitraezy eo amin'ny toit ouvrant Lucas Landry miandraikitra andreo rola mirangaranga eo amin'ny vitre latéral Johnny kendreo amin'ny pneu kality tena mandalo eto ambany sofoko mihitsy mibalana zany tsisy bala tsony koa ty mitraezy ty aleo mitsofoka anaty taba sao de ho vatsy le reto vaona tia nataotra angala de mipetraka ka katapotra tanteraka amin'ny munitionko ya erikaizanay aloha mianaritsy miangy alina vino ty ataonareo tosokafany lamy fitaratra orina tia zao lesy ny position tsara indrindra sady mampazoaina de samy mano ny asany Oi, Marion tena tifitra Marion miara voatifitra tamin'n'io Lucas Landry no sisany miandraikitra an'ireo ry Johnny qualité ortiry zasy mifaritra ty anaty tabo zany balany zany fa ampidino fitaratra orina io lesy bilisany tramo mafakely sisy io bandy mirafalina io sy sankerena dia apoka atsika amin'ny gitara na aro ampelantanantsika professeur sy ny mpamiliny ohatra le ty tena tsy kajy sy fa tena rano viantony kodiarany ka na voatifitra aza dia mbola afaka mandeha mafy andry oay le ty tena voan'le ronompony eo atsika oi tandreo fa mitongilana ray galizany vamozany fa antsana be eo akaiky io nefa tsisaka makany anaty antsana aketsika izany fa tandremo loza fa tena tsy vohitsaka aljotsony fray matsika Viva 98.8. tsisy manina ve aloha tsika dimitsamy za aloha tsy maninona fa izy telo mitsamy tsy haiko de samy mandrady sy mivoaka fa irehatra ty tabo ty izy raha sy aly jao saminy tsy nanina fa jimy ohatrany tsy mihetsika tsony jimy oi le ty loza fa tena voaketoka sy miraikitro ambaniny ty bibe tika mitongo sy jimy io e ty tena ingeo malaky ty vidy izy tomakontongo malaky lisama io e tena mafy be ty tsy mihetsika misy ty fa tena miketoka mafy be zay hitako ka tapako mitolandranjo am'le ty miara-manaiky tsy tiany telo mitsamy zay tena safotra mihitsy le rivo afaka atao ny tongony mivory tambangy ana aloha tena amatorako ny ratra fa mandeha be le zany ratra zany angalina anganao ty loza fa tena tapaka mihitsy ny tolandranjony raha izao fahitako azy eoko tena marina ampilesy aloha amelaza so de sanatry tsy veriny otsony ny aina angalina volisy apio aloha zao no atao hoe tsy fambiazana vokatry ny rano sy ny mahadiso le tsy fiara ray nyvoalaza fa nitondrana amin'ny professeur sy le zavatra hoito nefa fiara 4x4 raha blindé telo be zao ny andry atsika zao ny vokany jereo na ny eliko akan'ny professeur azy efiny ambony iny tsy manam-potoana ijerena azy zany afa mitady ava hevitranga nitondrana ny jimiany amin'ny hôpitaly fa tsy vita eto ty tena marina sady tena ohatra mireraka any angely ry zany tena losy ty hemerle nefa zao ny faritra akaiky atsika kokoa efa manao ny jimy ohatra mitany ondrika be dolo nge nareo telo mitsamy zany fa hoana
Ahoana vodina mafy le ry sady very rabe loatra somary ratsiratsy ihany ozy ny dokotera fa tapaka ny ranjony avy ary zany tsy afaka mindra ara-dalàna tsony le fa tsy maintsy hampiasa beky rehefa mivoaka ny hôpitaly. Tena grave zany ko. Samy mahafantatra nefitsika fa ray-pianakaviany Jimy ary no ireo vady aman-jana ny varotany ny tatea tany lavitra tiako. Grave telo nama. Zay indrindra nge teraka aretina to fietretana zany rehetra zany ka tsy maintsy miandro ny baiko avy any minisitra tsikako. Ny fahatizera angarany tamin'ny tsy fahombiazana iny zao asa fotsiny ko mbola tsy aizy ho toy eny. Na izany aza tsy fahadisoantsika reny misy fahadisoany ihany konge fiara raitsy na nolazainy nefa fiara telo blindé zao ny andrentsika tateoko misy adisoany ihany nge zany amin'ny akapobeany. Sangy za reny nge no milanja zany rehetra zany satria ny ekipa mitantanako tsy nahomby ary tsy ataoko vita mo zao fahavoazany Jimy zao fa tsy maintsy hamaly fatitsika. Miarabanao monsieur le ministre, ampatsiahanao fotsiny fa tsy de tsara loatra ny décision niraisinao. Ary hitanao zao fa tsy fahombiazana vidin-dafo mivokany. Mbola tsy niova ny propositionko e. Taterao mifangatahako de tsy asiko atakandro mifamerena ny virus ty andro Chine. Monsieur le ministre, azafady fa tsy azoko le hoe tsy ananako fahefana. Mino kosa fa tsy diso ny famaritana ny atao hoe Madagasikara na de voindroa zany tany. Eny ary tompoko, zay zany. Miandry ny fahafenon'ny fipetrara-toetrandro any Madagasikara zay mba anafainganana ny fiparitany de iroso midingana manaraka. Kanefa mialohan'izany de mba tiako ampatsihivina anao fa tany Ampendoany de olona mahery ny 50 tapitrisa no nariban'ity ty virus ty manerana an'izao tontolo zao. Satria mifindra amin'ny alalan'ny mpitodrora sy ny fampikasoana izy ty. Taonjato ray taty aoriana de mbola nandava olona misa 3 hetsy latsaka kely koa izy tany Eropa. Ary amin'ity fahatelo ty de hitombo zany satria tsy lay virus tamin'ny 15 taona lasa tsony no eto ampelantanako fa efa. Allô? Tapaka. Agent Omar? Ien tompoko. Omeo baiko ireo agentsika ny madamba ampitombo ny tany fiororona ny Andrenivohitra. Voaray tompoko. Sady tsy ny ao an-tananarivo rery tsony eny miororo amin'ity resaka biby mihinana biby fipy ty fa efa manerana Madagasikara mihitsy. Ary vao maika tombo zany satria manomboka ny olona de tsy biby tsony lasibatra fa reo pody alina ihany koa de hoan'ny biby io e. Ny akoatr'izay ny fahafenon'ny condition météorologique sisa nandrasantsika de hanomboka ny tena lalao. Oza aloha zany rehetra zany tsy tokony ampiseho fahakofinako loatra tsika indrindra ty fa ilary zasy ka sarotra amiko ny lamitsaina rehefa ny ray amin'ny ekipako ny vomafy noho ny tsy fahombiaza mission tariako. Mahatsiaro telo tokony andraikitra feno am'izao zavatra zao mba azo ny lisaina tsina ve ny fitaitaina ny vady aman-janaka Jiliany tany lavitra any. Eny fa tsy alarery angely ty sange boîte de nuit aloha zao no misy atsika mba hanadomonana zany fa de samy manangano vera manjimy ary taio. Raha izany ary le sorbaina mbola hafa ihany ny revitany Dibay. So de mba tokony atsona koa azy miatrika nino amantsy fa mety malahelo azy zao ilahy io. Inona moa tokony halelovako miatrika eny mahafinaritra aloha miarany manao mission moa fa tsy misy ihany ny mahafinaritra aminy raha ho an'ny lahy manokana fa iny akory tiady asa za ndray ve lesy no anontaniany lany zany tsy ao mitombona aloha ny rediredina fa ahoana sarony lasady angany kozy miatrika reny ny saiko raha teo madio tanteraka fa sao de lahy raha ny tarano de za no amin'ny alany zany kozy zao ko raha tsy tadidiko lahy le indray arivoriko vonika fotsiny miatrika eo misy manolana de miendombanjolona aminy voalohany normal be izy zany olona milaza ho misy manolana any anaty fiara ve de tsovonjena fa aza de mafy eno ahy vazivazy lesy zany mba
ateritsika ny lafotsiny arbaina. Ndoranga iala am'izay fa isasaka zany alina zany. Viva 98.8. Ny lafin'ny tsy fandriam-pahalemana nanamboantsika ny fampahalalam-baovao. Tovolahy roa indray no hita faty teny amoron'ny reniranomantreza amin'ny maraina teo. Araka ny fanazavan'ireo manam-pahefanao an-toerana dia hita fa mitovy tanteraka tamin'ireo fahafatesana biby fio izay efa nampiororom-ponina eto an-drenivohitra no niatra tamin'ireto tovolahy reto. Araka ny fanapahan-kevitrireo manam-pahaizana maro mandrafitra ny vondrona dia afaka 5 ora no feno ny fepetra fahantsimokaretina mianaka ainganan'ny Madagasikara, izany hoe anio alina hatramin'ny rapitso. Efa ialtsika no mivonina hiatrika an'io fotoana io profesora. Zay indrindra. Gripa mahery vaika no andripaka olona anetsiny any toerana sy ny amin'ireo firenena manodidina. Afaka fotoana fohy dia irotsaka sy batrabatraka ao Madagasikara indray ny fanampiana rabola avy any amin'ireo firenena dehibe sy ireo fikambanana iraisam-pirenena. Ary mazava ho azy fa hifatratra aty anatin'ny kitapom-bolantsika izany rehetra izany satria sika ihany no afaka hamokatra ny antidote sy ny vaksiny fisorohana ny ireto. Zany hoe ihany aloha profesora fa mahazoankakanao dia mba tiako fantatra ny position antsika manoloana ny fanapahan-kevitra mety ho raisin'ny ministra ao Madagasikara. Aza matahotra ianao fa anio tolakandro no higadony eto Johannesburg ireo agent-pôly ny avy any Libia anampy anareo amin'ny fiambianana sy ny labo mandra-pialako eto, indrindra mandrindra ny asa ataonay ao amin'ny labo anio alina. Araka ny toromarika azoko dia anio alina tsika nisidina any Johannesburg mialohan'ny andefasan'ny profesera ny atamboan'ny Madagasikara. Dia ahoana ozy izy nga lehibe ka? So dia sanatrika ho tolanoatra n'le farany teo indray ny rano sy ny manomeny atsika. Zay moa dia tsy fantatro ry tiady. Ohatra tsy fantatro ahoana ry jasy a. Dia iza ihany koa moa zany nanolo ny toeran'ny Jimika ha? Tsy haiko fa tsy zatsonge zao no mpitarika an'isany. Tena tsisy azoko zany resaka lazandry jasy ka zay ny fanapahan-kevitry nga lehibe tao aorianan'ireny tsy fahombiazantsika ireny. Sara koa aza za koa tsy tia ho tompona andraikitra amin'izay mbola hitsangy ao. Ny any fantatro dia tsy maintsy ho vidian'ny profesera andozy ny lafo vidiny raha ny Jimina latsany. Eny fanapozina ihany aloha zany. Andao iantso any Aly Josy Ezra sady hanomana ny mission rally. Nisy olon'ny Jimmy rariva no tonga ao. Raha tsy diso risipa kely mitsotra ambony latabatra rehefa izany le Asmina. Mialohan'ny ampidirana ny virus eo anatiny dia tsy maintsy tsondrona efasera de mémoire izy mba mahafantateraka ny fitadiany. Ny antony dia mba tsy ahatsiarovany ninninina ny amin'izay natao taminy rehefa tonga any Madagasikara izy. Voaray profesora. Efa samy vonitsika efatra amitsamy fa le fahadimy zany sisa nandrasana dioko any amin'ny maty zao ny plan rehetrarehetra. Tena taraiky be lesy tsika efa amin'ny 6 alina nge zao tisipa mamovaravara ty ngambana izy ohatra izy ary to miatika tsy taraiky zany tsika fa aza matahotra mba nainy fidy fisolotoerana ihany zany nga lehibeko de tonga soko ao tsara daholo ve jasy ao tsara tsy nalahelo so de mba za kosa raha ny tokony ametraka an'izany fanontaniany zany efa hitandre amin'izao endriny malimaliko zao zany eno bon okizay aloha mivazivasy fa ho azaveko aminareo ny fizotra mission maindraitsika ny alina miaino anao zay seva mariny zany amin'ny 6 sy fefany alina zao mila tonga ny prétorat tsika rehefa aveo amin'ny 12 zany hoe ora vitsy mialohan'ny isy dinandro professeur ao Madagasikara zany tsy miova ny tanjona neutraliser ny virus ao amin'ny labo ary misambotra na mamona ny professeur Jus ny ekipany zay tsy voatery samby belasy tsika fa efa nahazo lalana ilemine azy mihitsy. Tsara fantatrareo ihany koa
fa voavina navatra mercenaire maromaro avy any Libye izy hanampy an'ireo agent maro be efa nampiasaina hatr'izay ireo. Hitanareo amin'izany fa tsy mora ny asa miandry antsika satria miankina amin'ny fahombiazan'ity mission annual ity ny haindreo malagasy anentsiny maro. Zay, eny hatramin'ireo firenen-kafa ihany koa aza. Ok, efa zay tamin'izay ny hélico amin'ny Brian fa raisy ny fitaovanareo dia ndao iangy. Any anaty hélico aza aveko ny antsipiri amin'ny planina fa maikitsika. Ndao. Efa tafiditra sy ny avakabako Johannesburg tsika zao. Ny bureau moa zany marina kokoa. Ao anatin'ity kahe ity ny planina rehetra. Ameo aty azafady. Ty aza avaiko amin'ny Antsipria ny drafitra efa voaomana ka samy miany tsara fa tsy mamerina indroa. Mazava? Voray e. Trano iray goavambiao andrenivohitra misy ny olona sy ny zavatra tadiavintsika. Trano mihezinezina misy riana 450 io ka ny riana faharoa amin'ny 50 atsinanana no misy ny labo. Mazava? Voray e. Arak'izany dia tsy andany fotoana hiditra eo amin'ny vavahaditsontsika fa avy dia eo amin'ny terasy ny andatsahan'ny Brian nareo. Samy mametaka ny elinainy nareo ary milatsaka avy hatrany rehefa manandrifanareo ny trano. Nareo ahoana moa zany fa tsy azoko e. Enoy aloha fa aza tapahany amin'ity indray mitoraka ity dia tsy araka aminareo hatreny amin'ny terasy fa tsy maintsy hilatsaka meloha. Zany hoe izany ho ilatsaka voalohany rehefa akaiky atsika ilay trano. Ka rehefa tafidiny eny ambany eny dia akatoerana eo amin'ny manodidina mba ahafahako mandefa ny drone pitsikilo sy ahafahako mipiraty ny réseau ampiasain'izy ireo amin'ny alalan'ny pisolo-sainy ity. Mazava lohatra eo. Rehefa zay dia tsy ho sarotra amiko ny anakorotana ny système de sécurité. Zany hoe ho pirateko ny serveur central dia hovinoko ny détecteur laser sy ny capteur biométrique ary ho neutralisé koa ny caméra sy ny sisa. Rehefa vita zay rehetra zay dia manome signal anareo hoe malalaka ny lalana fa afaka milatsaka somatsara nareo amin'ny terasy. Ao ve? Manatateraka zany sisy e. Dao zalahy. Meno kosa aloha fa tsotra tamin'olo fotsika manomboka zao. Azoko antoka mantsy efa nilazaina anao ny fototra ny avizo rehetra zao. Ohatry, rariny nareo raha tonga fa ny antony asanareo aza tsy fantatrareo akory. Tambadotra hikoizana ty Afrika Atsimo sy ny ranamasimbe indiana ny tarihan'ny professeur Jio. Izy lampangalatra olona sy pakatova mpamokatra zava-mahadomelona mahery baika. Professeur sinoa antsoina hoe Sheldon Filoha-lefitra sady anisan'ireo ado-mpanodina ny vondrona. Anisan'ireo ado-namorona sy namolavolan'ilay virus ihany koa izy. Tapabolana teo angamba izay voasambotra tamin'ny Madagasikara io Filoha-lefitra io ka ny anotsorana azy professeur Jio saingy mazava ho azy tsy azony administra tao zany ka zay ny anton'izao loza rehetra izao mba hanerena sandrahonana an'ireo tompona indray. Ve dia ohatro zany ny tena mpandeha. Efa ry lavitra ry ilay bildinina ry trano fitaratra mazava mezineziny ry le somary boribory. Brian efa akaiky sika fa halatsa hoe ry amin'ny goudron ery vao tafavoaka dia miainga avy hatrany nareo Ok re, fotoa malaky izay tokony ataona eny ambany eny mba tsy lasa lavitra loatra zay. Aza matahotra fa tsisy dikany amiko raha zay resaka piratage informatique e. Viva 98.8. Amlola be nareo miatika. Efa nisongonana lavidavitra iny kely hatrano e. Efa lasa ty aloha be aty zay. Vetivety faizanao misitrika e. Ataony elanelany reto fiara-mitandahatra atao mibaliky ny reto kely sisa. Brian aodiny verina amin'izay ny heliko fa lasa lavitra loatra tsika. Dia samy mametaka ny elinainy e. Efa tsy miasa tsony ny détecteur sy ny capteur rehetra e. Caméra sy ny korotanina. Raha ny hitako eto dia hatreo amin'ny rihana faharoa amin'ny 50 izay misy ny labony tena feno mpiambina mivezivezy. Izany hoe ny labony tena tandrovandry zareo fatratra. Ny rihana fahatelo amin'ny 50 sy efatra ny 50 kosa milamina tsara tsy misy mivezivezy tsisy atahorana. Ary ahoana ny ao anaty laboka Tsy misy caméra ao e. Tsisy azoko jerena. Zay efa vita ty e. Neutralisé ny caméra rehetra ao amin'ireo rihana roa farany afaka milatsaka sy miditra an-talalana amin'izay nareo. Zay rehefa avy eo indray. Ok re. Efa eo ambany io trano fa andao hitsoraka amin'izay rehefa vonona ny elina inglisany e. Ok, eny amin'ny terasy indray samy eo. Lasa aloha Brian, aza mandeha lavitra fomena signal lehilahy rehefa tonga amin'ny fotoana angalany lanay. Zay zany e.
tafiditra ato amin'ny riana fa 450 zay ry miatrika zany hoe aty amin'ny farany ambony ary mangina be nge izany tena mangina be mihitsy fandaisako anareo teo fa nivavahady sy nyriana faharoa amin'ny 50 ny tena benany satria aiza nareo zao tsy mahita anareo matsy azo nefa nivonompo ny kamera amin'ireo riana roa faran'ireo ka ty amin'ny lala tsara farany atsimo hoe akaiky ny tohatra makany amin'ny terasy bloke daholo ny varavarana rehetra ty agavy fa tsy maintsy manaraka lala tsara miagavanany nareo efatra raha tsy diso dia misy tohatra ao aloha ao dia eo nareo midina makao amin'ny riana fahatelo amin'ny 50 ny riana faharoa amin'ny 50 no misy ny labo ok ary tena ty le tohatra tafidina ve tafidina fa atao maizina be nge ato amin'ny tiriana fahatelo amin'ny 50 ty eno tsara rehefa tonga eo voan'ny lalantsara nareo dia mijanona fa aza mandrosotsony fambanina no janony tsy azoko ada be fanontaniana fa harao fotsiny efa eto voany nge zay zao hoe très bien andrasy fa rehetra ny jiro aza misy metsika alatsao reny basy reny dia ambony daholo ny tanany oay ety ka tampoko ary le roa sady manambana basy eran'ny lala tsara tafalatsaka vony zay tena tsy afa mikofoka tsony tiako araiso ny fitaovana rehetra any aminy dia dio andreo bien joué miatrika merci tonga soa nareo efatra miatrika fa hono zao hoe ay ve ka atao akaikina atao ihany ianao hoe désolé samy te hanatanteraka ny asantsika allo averiko aminao fa ain'olona netsiny eto ampelantanako anisan'izany reo efatra amin'ny rahalahy irakao mbola manome chance anao farany ihany andriamato ministra ny famitsoranao ny lefitro ny tambiny angatahako dia ravina ny zavadrehetra asa raha mba azonareo an-tsaina fa minitra vity sisa no isaina dia allo tena kinga fiasandriry miatrika tsy araka ny mampikambana vaovao andry ny fomba fiasandry misaotra nanao izay farahiriko sy nampiasa ny farafahaizako mihitsy fa maika ho isan'ny enjana ohatranareo e ranomarina mantsy tamin'ny fotoana nahatongavako tady dia ny hanatanteraka n'iny mission iny nampanantenaiko voalohany mba ahafahako miditra ho isampiambana sy azoko alalana hanampy anareo aty ambony ety izany hoe mba tonga ho isan'ireo agent ametrahan'ny professeur Tiofitikisany zay ny lalana amin'ny fiambondriny miakatra manaraka amin'ny fomba fiasana sy ny zava-bitany grady ao amin'ny labo zany professeur zao ampierinasa tanteraka ry zareo ka dia tsy azo elingelenina vokatra izany d'accord fa mbola hoe langa vao vita ny opération raha ny teny farany teo aloha dia efa eo ampandromana virus any asimina zareo amin'izao fotoana izao hoe minitra vitsy monja ao ary amin'izay dia hoentina any amin'ny aéroport privé izy dia efa misy avion miandry any roa andro ao ary amin'ny fidirany virus eo amin'ny vatany asimina dia anomboka amin'izay ny fisehoana aretina isan-karazany efa nilazaina ihany zany talohany nanaovana vaksiny fa hono iza zany no hitondra ny asimina any amin'izany aéroport zany rehefa tafiditra ao amin'ny virus ka reo professeur reo ihany ka za kosa aloha tena hiala lavitra mihitsy amin'ny fotoana moandry zareo any asimina avy amin'ny labo any angasany hitandry akory tsy mbola hitandringa fa misy ascenseur any ao amin'ny labo ao ascenseur midina makany amin'ny sous-sol dia any ambanin'ny tany indray misy couloir mivoaka ny ivelan'ny tamboho dia izay couloir izay no ivoan'ny zareo fa tsy manaraka ny lalana ara-dalàna zareo anga zary ndry izany areto koa vao mahafantatra fa mitaky kody mivaravarana miditra ao amin'ny labo ie olona voatokana ihany no mahafantatra ny kodiny anisan'izany tsy azoko fantarina ve tsy olana raha ho tadidinao lazao fa zahako tadidiny 697 358 carte magnétique ihany koa no tena fidiranao fa reo lohandohany ihany no manana azy anisan'izany koa zany misaotra fa tadidiko izay taremarika izay minao fa mbola ho avy ny fotoana ilako an'izay Viva 98.8 riana fahafiry zany zao ty misy atsika ty dia tsy fantatra lesy tena tsy vanina lesy le miatrika
ay moa zany ka mpanompovavy ny profesera ihany kala fa tsika namidiny mpitsanganana tsy ho tafavoaka eto anga zao fa inona ataoko azalamy voalohany raha vao mitafapiritsaka eto tika mena rano ohatran'ireny lo lesy dia mba nahataraiky anareo fa izy aloha taraiky taminy ialafa izy andray lesy ribainina tsy ajanony any zany rediredinina zany dia samy mitady hevitra ivoahana atao amin'ity hevitra ity ny olana koa dia aty amintsika tsy misy azo raisina tsony na dia fanjaitra ray azy za hitako efa vitandrile maty ny asa ratsy mikasainy natao lesika oay mangina aloha fa misy mamonga izy mivaravarana zany eny tokoa mbola tsara daholo ve reto ekipako reto miatrika matoka ianao androany ty tanany soni aloha fininary ty kalma fotsiny lesy milamina aloha lisany fa inona ary ty ka sy milamy enoko kosa aloha miatrika fa tsy disy mivinavinako ny am'izao siny mahitana izao aza miteny mafy be fa misy fandraisam-peo eo ambony tsy diso ianao ka tsy adala akory fa mahafantatra an'izay ataoko tsy tafiditra tatsika raha tsy efa voamako melory andrehetrareny bon enoy mbola ato amin'ny riana fahatelo amin'ny 10 misy anareo zao atsy amin'ny efitra ilany atsy ny nametrahanao marareo fitaovanareo rehetra mbola manana minitra maromaro tsika melohan'ny ampidirandry professeur ny vérifiant anatin'ny Yasmine dia ahoana zany ka hiakatra ao amin'ny efitra fanarahamaso mba hanamora ny fidiranareo any amin'ny labo tsy mbola miala ato nareo raha tsy tonga any mazava fa izany efitra fanarahamaso zany ao amin'ny riana fahatefatra amin'ny 10 zany hoe ambony manandrify an'ity efitra misy atsika ity agent telo no misahana azy kandeha za tsy izy ary fa mandeha be ny fotoana ndao avelako ety fitaovana fifandraisany ity mba hainonareo ny toromasoko raisy malaky fa misy caméra miridiриdy be io ambony io lasa okare aloko ty zany ny varavarany efitra fanarahany maso fa leo atao atanana amin'ny boleta dia miditra avy hatrany manahoana izy ato ry Stella bay aloha oety ino zany pobasy misesesy be ao ambony zany maneno koa ny alarma ory zala vekara ny amin'ny riana fa efatra amin'ny 10 fa misy zavatra tsy milamba ao ambony eo angakaingana malaky miatra jereo malaky izy efatra amin'ny tamba fa sao dia tapavoaka tao mbola adaory zareo ka ary aloha hitena tsara amin'izay ty varavarany ty azo vonoana ihany koa zany alahary amin'izany fa mikekikeka maty sy ravina zay hitako eto amin'ny écran fa samy mijaikojaiko miakatra ty amin'ny riana farany izy menakava maheno an'ireo pobasiko teo Trazia efa tapitra niakatra ty amin'ny dernier étage daholo ireo agent marobe ny ody manodidina ny labo ka vai malaky ty varavarany ty voanay vetivety ety anay dia afaka mibaiko ny zavatra rehetra zay efa nivoaiko koa varavarany efitra ilany dia alay voaingana ny fitaovam-piadinareo malakilaky fa hotraingo ety any reo ambony étagère reo ny fitaovana fifandraisana sao adino zay azonay reta rehefa zay dia mivoa malaky ary midina ao amin'ny riana faharoa amin'ny 10 fa malalaka ny lalana rehefa aveo olazaiko anareo ihany koa dia afahanareo miditra ao amin'ny labo okare zao zala mizara roa tsika efatra mitsamina za sy tiady makany amin'ny labo izy raha sy alijao miakatra any ambony manampy miatrika malaky isany malaky nareo ny varavarana farana any ambany amin'ny ilatsinanana no misy ny labo ok Agent Tony salle de contrôle miatrika zao no atao amin'ny efitra fanarahamaso fa tsy Tony miatrika jereo malaky zay ny avy mipobasy misesesy teo anjakaingana ianao efa mijery mihitsy aka azoko antoka tanteraka fa misy olona na zavatra tsy milamina ty amin'ny riana farany aty fa aiza ianao zao tsy tazako ato mantsy miodikodina atao amin'ny riana farany ato zay saingy tsy mahatsikaritra ny ninona mihitsy iverina hidina any amin'ny riana ambany zay zao aza midina antsoa fa milamina be mihitsy any sura fa atao amin'ity riana farany ity mihitsy no misy zavatra hafahafa okary tapitra
Miatry efa afaka miteny ve? Oui, mitenena am'izay. Ka bloqué daholo rangany varavaranao amin'ny rihana faraka amin'ny 10 mba tsisy intsony ny azo hiakatra any a. Na farafaratsiny mba ahataraka fiakarany zalany ambony. Ok. Efa tafiditra ato amin'ny rihana faharoa amin'ny 10 izay sy tiady zao e. Avy dia hosamborinay profesera ary apokanay labo. Ok. Rehefa vitanareo zay dia atsoko Brian makatsika any amin'ny terasy. Ok. Zay ho désactivé koa ny caméra dia hiala ato ary anampy any aly zao seza raha andripakandro marasin frongony fa tsy efa nafaty azon vitsivitsy koa izy mitsamma saingy tsy rehefa mibasy ampiasaina. Tenenao rehefa tonga eo ambaravarany labonareo amezako an'le kode. Ok. Viva 98.8. Tsaiko erany lala tsara izy menakafy. Tsy misy miaya akory fa zandry aza nanaovany sasam-pimaso. Ary aleo mivily amin'ity lala tsara somary terity dia atomboka ny lalao. Sady misy bandy iray mifanena amiko ity. Salut. Bye. Soa efa nataoko tsy refo boka amin'ny basiko. Rony aloha rony koa misy bandy roa mipotra. Miatika, iveto ambaravarany labosa rehefa lasole kody. Ok, chiffre enina le izy 6 9 7. Andraso aloha fa misy bandy telo mifanena amiko reto sady tonga dia mitifitra ary le maty. Rony arony koa mbola misy. Dia miomana ny ena ny akon'izay po basy misesisesy zay a. Ka ho tapenako tsipoka ary ve mibasy noho ianao e. Niatsiny nefa silencieux. Malaky lisany e. Makanisa daholo any amin'ny lala tsara miantsinanana. Ankakaiky analesa e. Way, marina ny teninao fa nahaino an'le feom-basy teo izy menakafy dia tamitsy kelikely makaty amin'ny lala tsara misy ady. Elio, midina ny amin'ny rihana fahatelo amin'ny 10 dia mariny raha mbola ao zasy ny namany e. Ayayay, saika voatifitra ny sandroko. Fa izy aly Jose zarany tsy mikovra anao e. Fa mihafa ny lala tsara misy anay e. Ivily amin'ity lala tsara maizimaiziny ity sady tifitra an'izay mifanena amiko nanonona an'le kody a. Oe, aty koa arany tena loza. Sady tifitra an'reto anitanisan'le taremarika. 6 9 7 3 5 8 Averiko a. 6 9 7 3 5 8. Ity endraso aloha fa misy amravalina be ry arindry. Tena leo mihitsy aloha miafinaingana ato ambadika ty brankara fitondrana marary ty fa tsy. Ty fa mitsaikotsaiko manatona. Avela ao anakaiky eo fa atosiko mafy any aminy ty brankara ty ary tofiriko avy hatrany. Zay. Ary aloha miala amin'ity lala tsara ty dia hanampy any Ezra Alzao amin'izany tifitra vararaka ao ambany eo izany fa tsy. Miatika, tsy mety misokatra ty fa misy diso angamba le taremarika nolazainao teo e. Averena ampidirina aloha e. 6 9 7 3 5 8. Ok. Oailety fa ahoana reto. Tena nisy nanajetaka tato amin'ny efitra fanaraha-maso ny azo antao nisy ny namany. Désactivé koa ny caméra. Ok, aoka fa mazava. Tsy salasalana tsony fa himatrika anao ambadika izao zavatra rehetra zao. Tsy diso mihitsy ny ahako tany ambeloha fa pitsikiry voakarany kalaniny iny. Mazava zany fa efa navoaka amin'ny miatrika izy efatra mitsamona. Ary aloha réactivena maraka ny caméra. Malaky. Zay. Ary andraso amin'izay hoe reo endry jasy tiady fa mikombokomo mapiditra taremarika eo ambaravarany labo. Raha mba fatany matsy. Ary aleo avondrana sy afatratra ao amin'ny rihana faharoa amin'ny 10 daholo ny azon rehetra hatramin'ireo agent de sécurité any ivelany any fa tsy. Allô, agent Omar? Maheno anao professeur? Afaka 10 minitra dia hivoaka miaraka amin'ny Asmine zay a.
mino kosa fa efa voninao ivelanao fiara hitondranay ho any amin'ny aéroport. Ihany tompoko, efa misy fiara mitondra anareo ao. Okay. Fa manomboka amin'ny roa tanaty kelikely izy zany. Manomboka any amin'ny riana faharoa amin'ny dimapolo ny afo ary efa ho tonga aty amin'ny terasy. Zany efa mbola taraka aty amin'ny dernier étage. Aleo atao izay fomba hitingana any ambany any. Malaky alareo mara. Tena tsy mamaly amin'ny radio intsony miatsy. Aza hitako ka manimany izy. Indrindra lasy plafond koa efa manomboka mirodana kelikely. Aleo raha ho tadiavina faran'izay angana. Nenganenga mbola andeha tsara ty ascenseur ty. Io kosa ny fanandy. Mbola mety sokatra izy. Laso. Mata. Tifitra ny fiako. Mieritreritra ny tsoka ho azy. Ary mbola mihevitry ny anao ino ny ty tanana, Loariko. Ka hoana, mbola tifirina ny loalika ilany sa avy dia anome an'le karta manita ity, Tsara loatra. Efa tsy misy ninina tsony ty any amin'ny laboratoire. Efa tafavoaka ny ivelany profesora miaraka amin'ny Asminina. Afaka minitra vitsy dia tonga any amin'ny aéroport zareo. Ary efa miandry any ny avion manokana hitondra ny zareo Asminina makany Madagasikara. Raha izay karta manetika indray, reo filoha mitarika amin'ny vondrona ihany ty manana zany fa tsa. Ay, misaotra fa tsy dia mahaliana loatra aloha zany no mahafantatra azy zany. Mampamangy any amin'ny fiaina-tsy hita sy ny farimy rehetra hafa any ary. Zay. Maty ty, vitany aminy. Aza Omar, maheno ve? Oy, le professeur Dionga amin'izany teny amin'ny radio an'iry zany. Ilaza aminareo fotsiny hoe avotiny ainareo fa efa andalana ho any amin'ny aéroport zay zao. Kality, hoa misy kely foana dia mitotona teo amin'ny loko le beton be teo amin'ny plafond. Tena irodana tanteraka ty trano ty fa aleo avotana anena aloha ka. Allo, miatrika. Mihainao avy ala. Tsy haiko raha heninao ana tsy fa tsy ho malaky Brian nakasika fa irodana tanteraka ty trano ty. Allo, mihainao daholo teny ekipako e. Midina ty amin'ny riana faharoa amin'ny dimapolo fa tsy hita miaty. Fa tsy hita ahoana Tsika fa natosika mara aveny amin'ny tohatra ty. Latsaka ty ambany ity. Saina matina velona. Tsy mamaly amin'ny radio intsony izy nefa ny trano efa mirodana sy miredareda. Andraso fa hidina ry hidina zao dia zao. Alzao se zara, aizy lisany tonga dia andraso any amin'ny riana fa raika amin'ny dimapolo zary telo fa efa tany any ny aliko. Averiko any eo anoloan'ny riana fa raika amin'ny dimapolo no andrasany Brian atsika rehefa avy eo. Zay nakazary miatrika tena manampy any. Oaile ty tena irodany ty rindrina avy eto kaiky. Maty. Viva 98.8. Nakazary zasy sasatra eny miodikodina ato anatin'ity setroko ty fa tena tsy hita lery. Nahitsasy na miatrika samy tsisy mamaly amin'le raha atao tsony. Oy, misy olona mitsoaka avy amin'ny lalao tsara kavanako ty zany. Le setroka koa ty tsy ahitana ny inona mihitsy. Miatsy ave zany Tiady ve zany? Ty arinanao ty tsy manina avy anao tsy manina. Tsy manina fa mivalako fotsiny misy maratra kely tamin'ny natosiko maratra. Ay, Nitifitra koa izy
so ihany afa manao gilet pare-balina ary aizy Jasy tsy haiko fa niantso azy mba nampy azy hitady anao aty amin'ny rena faharoa amby dimampolo sika atreto tsy mbola nahatazana azy mihitsy tsara mihitsy mifeo any tao anaty radio manko niantso azy saingy efa pidika tany anaty afo le appareil dia tsy afaka namaly tsony efa ela be antady azy raha lala tsara saingy tsy nahita mihitsy oe lasa aloha fa tsy le montrano le rivery ohatry ny tazako anaty vaky fitaratry oe aoe tena azy mihitsy ty eno Andriamanitro dia sanatria ve ka maty voatototrireo azy korota amby mivangongongo reo izy tena loza raha sanatria ka zany tokoa no mitranga jerenao konge jereo tsara fa fendramiparitaka eto amin'ny manodidina miatrika maiza minona fa tsy akamatsika tsony Jasy tsy kosa letsy tsy marina zany Jasy tandreo fa mitresaka tampoka anke zany lala tsara hitsatsika zany sady enjera koa tirindrina manoloana atsika ty fa andao iale ataingana malaky anao malaky miatrika efa manome signal kory Brian fa tsika sisa olona andrasany aingana tafidina ty amin'ny rehana varaka amby dimampolo antsika efa ry mevaheva alohan'ny lavarangariana iliko fa andao anantiny amin'ny malaky ka malaky iny sady manomana lany sorofoty anapohanany force laha irepotikalo zany dia maingana marina Brian ataovy manakaiky kokoa ny aliko fa tsy afaka hitsambikina amin'izao elanelany zao zay zao tafiditra fa mekara malaky ianao ritady zay tafiditra fa dao amizay ary oe ndrasa aloha Jasy ve zany aiza nareo zany tena Jasy zany reto misaotra an'Andriamanitra aiza laha zany aiza aty amin'ny rehana faefatra dimampolo mbola miezaka mitady sy fomba afantarana ny toerana nale amin'ny professeur mivoaka malagasy tapitrisany moatony fa aiza nareo zao ato anaty eliko malaky aloha dia mbola mevaheveto anoloan'ny rehana farika amin'ny dimampolo zay aty amin'ny ilany atsimo nisy anay lesy oke tamy sao dia tokony hiverenako any ary lahy tsy possible tsony zao toatra azy efa tapaka doly miasan'ny serako nefa tsy misy mandeha tsony dia ritsabitsina marakotonany oke malaky aloha fa efa manomboka mitifitra anay amin'ny lancelokety konga zareo angaikainga lahy fa mesaka rihana fahatelo amby dimampolo zao misy Brian so dia tokony akarina eny amin'ny rihana fahatelo amby dimampolo ny eliko tena tsy possible zany fa efa voadidiny lelanafo matevina ny rihana rehetra any ambony any zareo fa mivainafo azy efa manomboka milatsakatsy kelikely ety amintsika oly tandreo raha misy kely foana dia mety efa teo amin'ny rambon'ny eliko le bomba nalefa ny zalahy aingany lahy Jasy aingany lahy fa segondra vity sisa nazo noe janona mety aingana lesy kely sisa efa tafidina ato amin'ny rihana faharoa amby dimampolo mizaka kely sisa letsy mivavaka ho any lahy troazy lahy rihana ray sisa lesy vainina andrekaiko Jasy fa maninona ianao zany miatrika injera taty amiko ny egesa be teo teo voan'ny lala tsara kay tany injera potipy ray tokaikina ty Andriamanitro Jasy mbola mainy ve lahy loza fa tena tsy mamaly tsony lery Jasy angosy Jasy tena efa nezaka izy fa tsy tafy mandream-piadanana lesy mandream-piadanana ralina tsy matimaty foana lafa mato any tanindrazany Brian ndeo lesy aleto ingana dia mbola tsy voakasiky ny bomba ny eli koa malaky velao ary ty veriny tady any Jasy tsy mety zandry miatrika sa tiano iaraka ho fatedoly tsitsaka lasitsika Brian Jasy tonga dia any Kemerle tsika any avy hatrany direction zao oay andraso aloha Jasy ny manao fahofatanana iny fa avery anangana ny eliko aingana iny tokoa tafavoaka tolany ny akamako Brian avereno aingana ny eliko sady zao avereno aingana
avy hatrany dia hitododoany Kimberletsika efa mila fitsaboana inga andrasy. Tsy maninona fa nysandroko sy ny solo-pianika eny oatra misy maratra e. Tsy maninona io e. Sady efa voisy bandy raha teo ka tsy atahorana andehibe intsony ny rany. Ay, fa ny tena tampo koa dia izao tsy fahombiazantsika fandroany izao ka. Olona nentsy ny marina tsy maintsy ho fato noho ny faharesentsika. Tena efa nezaka kositsika fa tena tsy tafy e. Mba fantatrareo ve inona moa no nahataraka aty hoe? Nanao izay faraheriko a mba hafantarana an'izay toerana nitondran'ny profesera ny Asminina. Ka raha ny voalazany no mara dia hoe lasa niazo an'izany aéroport privé zany zareo miaraka amin'ny Asminina nge. Ka zay indrindra niezaka nanery an'ireo azon sy sapaty ary fantanao avy amin'izany fa lasa niazo amin'ny prétorary amin'ny voatra zareo. Brian, ao 10 mètres nanana eny aliko dia arao iny autoroute iny. Raha voalazan'ilay azon tereki barandaka teo masy dia Toyota amin'ny loko mainty no mitondran'ny zareo ho any amin'ny aéroport privé zany. Efa miandry ny zareo amin'ny aéroport moa tsy ny fiaramanidina manokana hitondra azo amin'ny Madagasikara. Tsy maintsy ho sakanatsika zany. Viva 98.8. Efa tsy lavitra antsika intsony ny tapitanana amin'ny Pretoria efa mbola tsy tazana amin'ny autoroute iny ihany le 4x4 raha mety a. Tena ny ahiko mety efa tonga any amin'ny aéroport nge zay zareo e. Solo fa alina so ka malalaka tsara ny tanana sy ny arabe. Brian koa azy efa manome toromarika fa voafetra ihany ny carburant ka tsy afaka misidiny ela be ty ambony ety tsontsika. Way, ry manangasangria lohantsika ry ngambako. Tena tazany io. Tena izy marina. Eno a? Tena izy mihitsy mirimiriminy e. Brian, somary ampidina ambanimbany kokoa eny eliko fa raha fahalenay sy tiady avy hatrany iny. Zao mety mity zao tena mety tena volandeha hatramiko dianana izy zany tena ho sarotra be tery zalahy. Efa ritazako ry koa le toerana malalaka be fisoana fiaramanidina rehefa io miandro mihitsy le avion andray andro zareo. Ny vilakavy ary manisy any amin'ny toerana misy le avion. Somara manakaiky kokoa tsika Brian. Malaky nareo fa tafiditra any anaty aéroport ny fiara e. Fa mbola ry lavitra be ry le avion. Aingana. Jereo fa efa misokatra moramora le varavarana lehibe amin'ny vodin'le fiaramanidina. Tena efa manomboka misosa ny avion zany nge e. Zay vao tena loza raha sanatika tafiditra anaty avion iny tavy iny. Efa mafy hatrany nefa misosa ny fiaramanidina. Ela be zany fa aleo tonga dia apokako amin'ity lance roquette ty. Misy antony ihany veto dia zao nareo vao malala miteny e. Aiza matserovako hoe misy antony tato izy. Bomba rosy izy reto. Anankiray amin'ireo ihany dia efa ampianako antsika azy e. Malaky nareo fa efa misosa amin'ny farany dia mafy ange ny avion rehefa vonina ny ainga e. Le fiara toa efa mirimiriry mafy avy eo afara rehefa kely sa dia tafiditra ao anatiny ao. Aingana. Raha vao tafiditra ao anaty avion iny fiara iny dia iainga avy hatrany ny avion very tanteraka tsika. Laky dia maraka. Ndrasa aloha. Oi, tenda tsy bo. Fa tsy mahita tsara ve masonareo sa ahoana e. Raha mbola tsy voany laminy bomba farany iny dia andamoka tanteraka ty misy aky. Aloha zava-kely sisa dia efa tafiditra ao anaty avion fiara. Ny kodiarana aoriana sisa ny tafakatra. Moa fiaramanidina koa dia efa manomboka miainga. Aingana lesy a. Daso, aleo fa ifantoka tsara mihitsy fa somary ratsy konge ny angolako teo e. Daso. Mbola tsy lanitra anao tafiditra tatesaka ny fiara dia nikatona le varavarana lehibe veritsika. Eo hatrany izy Brian. Araka izay tratra na dia tsy mitovy aza ny hafainganam-pandeha. Sofa mbola tato ny lasy grenady sady mbola misy grenady anankiroa ato e. Sao fe avitenina tsony e. Zareo azy efa lasa lavitra be sady ambony be. Meo atirangano avokate. Bezahako kendrena ihany elany na dia nanalavitra araka ny voalazanareo aza. Ampiariko matirepilita agaso. Fa nirefitra ny elany akafisingy mbola tsy ampy ampenjera azy zany e. Farany sisa. Alefa. Zay fa nirefitra fanondrony ary tonga dia nitongilana miakavy. Vitanao ihany lesy a. Tena tsara saingy ny ahiko hoe sao dia fatratra any anaty tanàna any ka ahafaty olona maro tsy manatsiny nge e. Raha ny fahatazanako azy dia hitotona amin'ny toerana malalaka fiantsonan'ny camion mpitatitra solokely. Tazano nge. Eny tokoa.
tena nitotona sy nirevitra ary nirehitra niaraka tamin'ireo camion mpitatitra solokako. Azo antoka zato isan-jato fa olevina tanteraka miaraka amin'ny vatan'ny Asminina le virus. Mission accomplirada. Tosa soma tsara ny valy fatiny jimy. Bravo daholo e. Anjara amin'ny mpamonjy vola sisy. Dahoana ry Sala. Zava-ferina soma tsara tia tanindrazana ihany sika ty. Samilo mampiakatra amin'ny vera no any Asminina e. Marina araka zany e. Tsy nanajafidy tsika fa ny ainy moa zany tsy maintsy natao sorona mba ho fanavotana ny ain'olona tapitrisany. Ka zany mihitsy ka. Jimy koa efa salama raha teo lery. Mitondra zany ny fiainana eto boe dia ny mbola nanana amin'ny fotoanako. Dia tsinitsinina malokana aloha anty ankiziko vaovao ty e. Sady zay le nilazay miasika tany Johannesburg hoe amin'ny manaraka zany resahatsy. Ianao koa tsarono sady nga nitengo tany Dubai hoe tsy ratsy ilay manofo saingindrisy. Tu n'es pas mon genre. Zany a. Ero fatsemiko zao le ngamba ny rehefa fitomanina sy ranomasy be tao anaty hélico reny. Ça mampiomehy. Viva Radio nanombotra ho anao teo famonjena tantara nosoratany Lota Rafalimanana. Novelo amin'ny Louise Rabeloso Sinez faly miaraka tamin'ny Fetraobelina Ary Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara teknika Bak Sarano Arvondy. famonjena tantara no totosainy maningotra.